ry havana rehetra ao amin'ny tompo ao aminao any fahasoavan'ny tompontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Fotoana lehibe loatra amin'ny tantaran'ity FCKM akady kely ilafy ity, izay fotoana natokany ho alahadin'ny mpitandrina sady jobily fa 520 taona mahampitarina Andriamatoa ravelona antenaina Andrianjafy mivady sy ny ankonany. Fotoana lehibe ry havana malala fa eo amin'ny tantaran'ny fiangonana tena zara fanompoana miavaka loatra ny antsoin'Andriamanitra mpanompo iray ny asa mahampitandrina. Lehibe loatra fa ato amin'ny sahany FCKM dia anokanana alady ray isa-taona ny mpitandrina mba hitrotrona ambavaka azy sy ampaherezana azy. Lehibe loatra satria araka ny fanapahan-kevitra mpanaikitra foibe FCKM tesaka ny 520 taona dia mariana fa jobily ato amin'ny sahany fiangonana. Zany rehetra zany ry havana malala, zany fahasoavana rehetra zany mahatonga antsika midera an'Andriamanitra, misaotra azy fa fitahinona ahafahantsika niatrika izany. Araka ny fanasana ny voaray dia ny tenin'Andriamanitra ka antsika ny afatra dia ny Salamy 120 ka ny 220 tapany 2. Salamy 120 ny 220 tapany 2 amin'ny anaran'i Jesoa no makiko azy manao hoe fanotondranay ny voaka ho amin'ny fitahina mahatretrika ianao. Fanotondranay ny voaka ho amin'ny fitahina mahatretrika ianao. Mamela ry havana malala hamitina ny Salamy 120 fa isan'ny salamy tena maneho ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra, ary io Andriamanitra io dia efa nirairay ny mpanao salamy foana hoe tsisy Andriamanitra ankoatran'io, tsisy oatra azy. Dia ny Salamy 120 mbola manamafy indray an'izany hoe iza moa Andriamanitra, ahoana moa izy. Dia raha mijery tsika ry havana malala amin'ny Salamy 120 ny 1 ka hatreo amin'ny 5 dia mampiariary izay tokony ataony olona amin'Andriamanitra. Zany hoe io Andriamanitra io dia tokony misy zavatra ataony olona aminy, tokony misy fihetsiky ny olona aminy, tokony misy endrim-panompony olona aminy. Dia ny fioviana, fankalazana, anehoana fa izy no Andriamanitra ambony indrindra, ny tany rehetra dia enkohaka eo anatrehany. Zany no tokony fihetsiky ny olona amin'io Andriamanitra io, satria amin'ireo Andriamanitra be dehibe efa hatramin'ny andron'i Davida nefa nisy Andriamanitra be dehibe, misy Andriamanitra apetraky ny olona ao Andriamanitra efa hatramin'izany no efa nampiariary fa eo Andriamanitra isan-karazany izay napetraka dia izy no Andriamanitra ambony indrindra ary tsy misy tahaka azy. Noho izany dia mendrika iankohofana izy, be hery izy, be voninahitra izy, mahatahotra izy. Zany ny 1 ka hatramin'ny 5. Raha misy manontany zany hoe iza moa Andriamanitra, dia valio tsotra hoe izy ilay Andriamanitra tokony ompiana, izy ilay Andriamanitra tokony ankalazaina. Zany hoe tena atao malaza mihitsy hoe zany ny Andriamanitray, zany ny Andriamanitray. Eo amin'ny 9 ka hatreo amin'ny 9 dia mampiseho an'ilay asan'Andriamanitra. Fa manao ino zany Andriamanitra zany mamitina alay Salamy 120 io ry havana malala. Fa manao ino zany Andriamanitra zany? Zany Andriamanitra zany ange dia efa napodiny ranomasina ho tany mainy. Tsaroantsika tsara ny zanak'Israely rehefa nitafian'ny 9 dia tsy maintsy napita ny ranomasina, dia fiarovan'Andriamanitra azy dia nisokatra ny rano, ary zany io averin'ny mpanao salamy io hoe zany nge ty Andriamanitra ty. Andriamanitra afy mampody ny ranomasina ho tany maina izay ampitany mpanompony. Andriamanitra izay afaka manjaka mandrakizay amin'ny heriny. Tsy Andriamanitra manjaka vetivety, tsy Andriamanitra manana hery vetivety, tsy Andriamanitra voafetra kely ihany, fa tena Andriamanitra manjaka mandrakizay. Io Andriamanitra io ka Andriamanitra mijery ny firenena rehetra. Io zany mijery amin'ny Madagasikara koa,
zany nge ho andriamanitra io zany ny asan'andriamanitra fa manompoka eo andinin'ny fahasivy eo dia miariary amin'izay ny aminy hoe zany nitodian'andriamanitra sy hitoran'andriamanitra amin'ny fiainantsika ny andinin'ny fahasivy hatramin'ny andinin'ny faharoambin'ny folo akatsika ny afatra androany io mampiariary an'ilay hoe tena mijery atsika Andriamanitra, mijery ny fiainanao Andriamanitra. Ary eo ny aseho an-tsara fa mampitoetra amin'ny fanahintsika ho amin'ny fiainana izy ka tsy mamela atsika angozozo. Andriamanitra mitondra ny fiainan'ny olona ho amin'izay tena fiainana, tsy avelany angozozo ny mpanompony. Andriamanitra mizaha toetra atsika, zany hoe zany mizaha toetra zany ohatran'ireny mpanefa volamena reny. Soratany tsara eo amin'ny andinin'ny fahafolo manao hoe efa nanadio anay tahaka fanadion ny volafotsy amin'ny memy, ny volamena na ny ireny matiera ireny dravana malala, dia indraindray izy ireny paoziny tsara tare fa tsy maintsy sedraina hoe tena volamena ve ty, asiana sidra andramana amin'ny zavatra be dehibe fa raha tena izy dia vao me madio. Zay ny andinin'ny fahafolo manao hoe efa nanadio anay ho afaka tahaka fanadion ny volafotsy ianao. Zany le sedra atao amin'ireny dia ohatra zany mihitsy ilay ambagany amin'ny andinin'ny faraikambin'ny folo, napitrika anay tamin'ny fandrika ianao, manisy tamavesitra eo ambalanay ianao. Misy fotoana zany asehon'ny salamo mihitsy hoe ny olon'Andriamanitra tena ataony eo anoloan'ny fandrika anankiray dia voafandrika ve sa tsy voafandrika. Asiana tamavesatra eo ambalanay tamin'izany fotoana zany ny fotoana entana dia eo amin'ny valahana, dia tena babeny eo amin'ny valahana eo le entana. Dia iny mavesatra be iny napetraka Andriamanitra mihitsy mba ho zakaina, ka navelanao ve le entana sa nybatainao arakaraka iny avesana iny. Zany ny endrika entin'Andriamanitra mizaha toetra ny mpanompony. Andin'ny faharoambin'ny folo, nampandeha ny olona hanisaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay. Zany hoe misy fotoana Andriamanitra mihitsy mamela atsika handalo sedra mafy be, mampandeha ny olona hanisaka ny lohanay ianao. Zany ny sary ndraisin'ny mpanao salamo eto, manambara sedra mafy be zany, manambara zavatra mafy be zany. Ka na eo ara le hoe misy fandrika eo anoloanao, na eo ara hoe misy entana mavesatra be amena entana eo amin'ny valahanao, zay fomba tamin'izany batana entana. Na eo ara le hoe tena mandefa ny olona hanisaka ny lohanay ianao, na eo ara le hoe entin'Andriamanitra mamaky ny afo tena mamay, tena mafy be, na eo ara le hoe mamaky ny loharano mafy be, reny rano milofaty, fa asehon'Andriamanitra. Fa na eo azy zany dia mitondra anay ny voaka amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Zay le teny fanefa raisina izy mivady amin'izao alahady mipitandrina izao sy amin'izao jobily fa 5 taona mahampitandrina azy ireo izao. Ry havana malala, zay le salamo rafitinina. Fa raha ampiarina fiainantsika fiangonana, zay fa iainantsika fiangonana, dia anjarantsika ny mametraka an'Andriamanitra amin'ny Andriamanitra azy, manome voninahitra azy. Ohatra izao ataontsika izao, nga mora ny fomaraina amin'izao andro mangatsiatsika izao, fa noho ny amin'Andriamanitra dia mikofokofoka maraina daholo hamonjy fiangonana satria hanome voninahitra an'Andriamanitra. Nga mora ny mihira amin'ireny fandaran-kirantsika ireny, noho ny amin'ny Andriamanitra dia mihira daholo tam-piangonana. Mety misy moa tsy mihira, tsy maninona, fa mety hira amin'izay zao riny zao toroteny sitrapon'Andriamanitra zao. Nga mora ny manao programme ho aty am-piangonana isan-kalahady zao makaty, fa noho ny amin'Andriamanitra. Ary zany le hoe miankohaka eo anatrehany, manome voninahitra azy, toy izo zany fiangonanao, fa zany tokony ataontsika. Ary tsy zany ihany, fa nga mora ny lalana toran'Andriamanitra atsika mpanompony, fa nga mora ny fizahan-toetra ahafahan'Andriamanitra misedra atsika hoe tena kristianina ve ty olona ity, sa tsy izy tahaka ny volafotsy sy volamena asiana sidra sedraina tsara hoe firikara marina sao dia lokony fotsiny. Reny kiravana misy tena tsara loko be, fa rehefa sedrainao dia tsy izy. Ary te hanana olona tsara Andriamanitra, misy akeny kristianina tena tsara be ny paoziny,
fa rehefa mandalo sedra dia tsy izy fa namafy be azy ary fiangonana nitonan'andriamanitra ny fiainantsika nga mory zao fiainana izao tsy mory zao fiainana izao fa tena momba anao Andriamanitra mitondra anao mivoaka amin'ny fitahina mahatretrika Andriamanitra mitantana ny fiainanao Andriamanitra io fiainanao isan'andro satria raha atao amin'ny fiteny azontsika kehitriny za mamaky afo zay ngerefa tena mamay na may dia za mihitsy ny fitenin'ny olona kehitriny nanahoana ny tao mamay be mihitsy fa na mandalo ohatr' izany ary ianao mitondra anao ho amin'ny fitahina mahatretrika Andriamanitra avy miangona ianao androany dia tsarovy fa zany ny tian'Andriamanitra metrahana ny fiainanao vahoaka an'Andriamanitra kristianina miaina ny fitahina mahatretrika fiadanana zany filaminatsaina zany ary zany ny mahatonga ny fiainantsika miova rehefa avy mihaino toroteny na ao anatin'ny olana azy ny olona rehetra za ianao tsika rehetrarehetra manana zavatsarotra hatrehany fa rehefa avy mihaino tenin'Andriamanitra dia manana fahanantenana hoe zany ny Andriamanitra ny teninao aminay tamin'izao alady izao tena tsy kivy izahay pasteur raha velona antenaina andrianjafy mivady sy ny ankonany ho anareo koa zany sitrapon'Andriamanitra zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny fiainam-panimpona mahampitandrina satria mafimafy kokoa ny manjomy mpampianatra noho ny manjomy mpianatra raha ohatra zany ka mamay ny manjomy kristianina amin'ny fiainana isan'andro ny tsika tena efa mila ho lasa griady mihitsy zany fa momba anareo Andriamanitra no mahatoy izao anareo dia fomba an'Andriamanitra anareo nisy fotoana ny asa nampitandrina tena mila afaty za rehefa nara vao manatrika alady mpitandrina dia malahelo ny mpitandrina tony mihitsy zao izy mody tsaratsara pozy eo fa ty zavatra ampianariko anareo ty tena tsy maintsy soratako satria tena ampianariko ny fiangonana be loatra izy zany zao 5 taona mahampitandrina tsy vetivety anke zany hatramina paster azy vao nandalo krismasy 5 fotsiny ve zany fotsiny vo vetivety kely zany hatram'izay nahampitandrina azy fa nandalo aladiny mpitandrina firy 5 fotsiny satria indray mandeha isa-taona ny aladiny mpitandrina ve zany fotsiny vetivety any zany fa rehefa mandinika amin'izay ary havana nitoroteny nomanina nitoroteny nomanina raha ezaka ny krismasy izy zany nitoroteny 5 toroteny miampipaka isaky ny 5 taona 50 toroteny pentecote indray mandeha isa-taona 5 toroteny inona koa raha misy mariage ataoko antiambany raha isam-bolana 12 isa-taona ampitombona 5 zay fotsy toroteny mariage fa rehefa miditra makaty amin'ny toroteny rehefa lahady miditra makaty amin'le hoe firy sany zao ny zavatsarotra natrehany avy amin'ny retoron'Andriamanitra be dehibe reto pastera zao ny olanay paster dia atao hoe olana ray isan'andro 300 tolana ake zany anatin'ny taona reny zakain'io paster io nareo paster reo dia olana zany raha isan'andro 300 mbola atao kajy ambany ampitombona 5 300 ampitombona 5 zany zakaina daholo ka na ny telefona ary ve sinany zany tsy efa miramina nefa ny olona mbola milamina ary zany mahatonga antsika tsy maintsy mampahery andreny mpitandriny reny tsy mahazo reraka eo anaty amin'ny fiangonany reny tsy mahazo midongy hoe tsy zakako tsony ny olana amin'ny fiangonany io fa be loatra ka loloha tsy ampiangana fa hanepoka atao trano fa tsy maintsy mitsangana mijoro manambarany tenin'Andriamanitra na ao anatin'ny zavatsarotra azy zany mahatonga amin'ny fiangonana za efa hita masoko mitoro tele paster tonga dia mitomano azy ampitorety any hodry fa naninona koa za amin'io eo ay tena reraka loatra dia tena efa mila tsy ahatsangana nefa tsy maintsy toriana ny tenin'Andriamanitra zany diavana malala mbola voatoroteny zay mbola vo zavatsarotra zay eo koa ny fampianarana be dehibe tsy maintsy homanina eo koa ny azakazaka etsy sy roa mbola eo koa ny tokantrano
ravana malalo zany mahatonga antsika manokana fotoana ivavahana ho azy ka na misy afa-tsarotra atrehanareo mivatsy ny ankonanareo atrehantsika fiangonana ekeo fizahan-toetra ataon'Andriamanitra zany fa na misy an'izany azy dia hitondranao vaoka amin'ny fitahiana mahatretrika Andriamanitra amin'dika teny fototra izy dia ny hoe hitondra sy anomeanao fiainana feno Andriamanitra isika zany raha mandalo zava-tsarotra tsy hoe lasa banga ny fiainantsika na midina ny fiainantsika fa vao ome Andriamanitra manome fahafenona zany ndika teny manome fahafenona eo amin'ny fiainantsika pasteur anaina mivady eo amin'ny fitondram-piangonana atrehanareo ninninona fizahan-toetra amin'ny mafy ny asa lalana diavinareo hameno anareo Andriamanitra ka tonga anareo sy ho reraka vao ome milamina zany hoe mahatonga ny ravana io zany rehefa mafy ny asa vao ome milamina zany tena zavatra mahagaga arakaraka mahamafy azy ome milamina enao kory fiangonana ohatr'izany atao vitan'izao tontolo izao mihitsy fa napetabeaza ny olana ny mpanompon'Andriamanitra ny olona manana an' Jesoa ny olona menkoaka eo anatrehany dia tahian'Andriamanitra dia vao ome milamina ny olona zany mikolepaka ry ianao zany mijadika zany nge zany riavana le fiainany ianao sao avy miango amin'izao maraina izao ny olona zao reraka be ianao avy aty tena miramirana tsara zay ny vita tamin'ny maraina zany zao tonga dia sorira sy tsikitsiky miala amin'ity fiangonana ity satria hitondranao amin'ny fitahian'Andriamanitra dia raha misy zany namanao tsy milamina dia jereo kely ka ianao tsy nitahian'Andriamanitra inona ary ty ataonao ty dia mifampahatsiahy ao an-trano ao amin'ny tokantrano ao be dia be lalana eto-drano Jesoa ny tokantranontsika sy ny fiainantsika samy manany azy misy tena fa ohatra ny any amin'ireny fanefena angady re mihitsy ny amay ny tokantrano da hoe fanefena angady le asiana taforana le misy ohatr'izao dia misy arakaraka paozin'ny taforana tena menamena mihitsy tena mamay fa milaza aminao a fahitahanao Andriamanitra ary zany ny ananantsika azy zany ny ankovantsika azy io enao mandalo ady sarotra io be da be ny ady sarotra atrehantsika fa hitondranao ivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika Andriamanitra ianareo mivady mbola lava ny fanompona ataonareo amin'ny asa mahampitandrina fantatro loatra azakivy fa mbola hitanareo hatrany Andriamanitra ary hitondranareo amin'ny fitahiana mahatretrika izy misy fotoana tena rano be mangenieniny diavina amin'ny fanomponan'Andriamanitra misy fotoana tena mampiteteny hoe Jesoa maninona koa nataonao ohatr'izao ny fiainanay fa aiza ianao fa lala ny endry fiangonanao hitondran'Andriamanitra anao dia tsy mila kivy akory fa misaora azy hoe misaotra tompo amin'ity rano be mangenieny zay diavina ity misaotra tompo amin'ity olona nalefanao nisakisaka ny lohana ity fa misy tena samy manompa atsika kristianina misy tena samy mangarika atsika kristianina misy tena samy manao atsika ohatran'ny fako manitsakitsaka ny loha atsika fa azakivy amin'izany fiangonanao fa mitondra anao vaoka amin'ny fitahiana mahatretrika Andriamanitra ka na amintsika mpitandrina azy misy tena samy manteny ratsy atsika mpitandrina mihitsy dia tsy maninona zany fa Andriamanitra hitondra anareo ivaoka amin'ny fitahiana mahatretrika zany ke havana tena mahafaly mihitsy dia ny fiainantsika zany aoriana zany tenin'Andriamanitra zany sitrapon'Andriamanitra zany dia atao vita mihitsy hoe fiainan'ny olona miainan'izany fitahian'Andriamanitra zany ny zanak'Israely azy rehefa nandeha miaramila ny Farao tapidalakaleo izy ny miaramila ny Farao miaraka amin'ny soavaly sy ny lefina sy ninona hoe eo amin'izay reo fa naninona ny ranomasina sokatra ny ranomasina ny epita izy ireo dia mba nanaraka an'iny koa zany le izy le miaramila ny Farao da ninona ny ranomasina katona ny ranomasina zany Andriamanitra sady mamonjy anao izy no mamodika ny fahavalonao zany ny lesona ngezabe amin'izany riavana malala io fiainantsika io zay manaonao an'izany dia ataon'Andriamanitra ohatr'izany vonjeny ianao fa izy koa avy eo ataon'Andriamanitra levina ao anaty ranomasinao tena zany ary zany mahatonga ny tompo miteny hoe aza miady akory fa izany iady ho anareo amin'izao fiainan'izao avelao Andriamanitra hiasa amin'ny fiainantsika aladiny mpitandrina tena nehoantsika n'izany fiombonana aina ifanohanantsika entsika ampahery raha ny tena izy zany vao mahita amin'ny pasteranareo io nareo
tokony tonga dia mahazo aina. Dia ianao koa pastera vao mahita an'ireo fiangonan'ireo sy le fidirana faro rehefa avy eo tonga dia mahazo aina. Fa raha ohatra izany ka nareo mifankahita tonga dia reraka, indray rabasa tsy milamina izay. Na ianao koa mahita an'ireo toy izany hoe reto indray reto, tsy milamina izay. Fa tokony tsy andry izay iaonana, tokony satry iaona foana, tokony te hifampahery foana, tokony te hiteny mamy foana. Pastera te hizara tenin'Andriamanitra amintsika, sika tokony angetaheta hoe pastera tory io teny ndray zay fa te handre tenin'Andriamanitra, tokony ho zany foana. Ary zany ngeravana nirian'Andriamanitra nitoerantsika andro lava atao tranon'Andriamanitra. Zany ny sokatra masina, nitoera ao tranon'i Jehovah andro lava. Zany mahatonga ny FJKM amin'ny zakazaka masina nametraka le ezaka hoe ny isokafan'ny fiangonana isan'andro. Hoe isan'andro dia misy olona foana ny fiangonana, dia misy fitaom-pivavahana foana, mihaino tenin'Andriamanitra foana, dia izay mahatsiaro reraka mahazo hery. Zany ke mahatonga antsika isaky ny alahady dia makivaky herinandro vaovao dia tena manam-pifaliana mihitsy lavana malana. Io miovatra amin'ny tarehan'ny olona avy miangona. Io zany hatramin'ilay tarehantsika hita hoe miova. Ohatra zany tsika le reraka ny fiainana iny, izay manana fiara reraka ny embouteillage, izay mandeha bus reraka ny mele, mandeha taxi moto asiny tarifa. Inona zany zavatra mivoaka eo mandreraka tolotolo, mandeha tongotra reraka amin'ny tongotra sy ny mpanendaka sy n'inona, tsy zava-banina mihitsy. Fa rehefa tonga aty am-piangonana tonga dia fifaliana be tsisy ohatr'izany. Tokony izany le izy, tokony te eto zany toerana an'izany Jesosy fiadanana. Dia avy miangona zany tsika androany tiavana malala, tena miova mihitsy ny fiainantsika. Nareo mivady koa ohatra izany, asantsika maro be isan'andro rehefa lahady tena nivozana hery reto indray le mpiangona mahafinaritra. Zaka nga tena andeha tokony telo ny torite fa atahazoniko eto, tokony ho tonga amin'izany eke farany. Ary zany mahatonga fiangonana any andafy, any andafy le mandroso, misy any andafy efa reraka miangona izy, dia misy sakafo ao, dia misy zavatra programme be be ao, tonga dia vita any daholo rehetra, tsisy miala zany mihitsy fa eo. Fa ny fiangonana tsy milamina angeravana tsy andry zay hoe Trinité masina mainy tonga dia tongotra katoka mandeha mody ndao alato fa loza zato tonga dia ndao. Misy ngeravana manao an'izany olo le nisy zany tena tsy tamana ato mihitsy. Ary tsy safatsapanay izy io tamin'ny andron'ny Covid-19 reny. Tamin'ireny Covid-19 reny dia misy an'ilay kabary atao amin'ny fanjakana, dia ny amamaika ny olona dia ny hoe tsy mianatra mpianatra ary mikatona indray ny fiangonana hoe avotra indray marina fa mikatona. Tamin'izany ngeravana izy tena faly mihitsy tsy miangona indray, fa tsy tokony ho zany isika. Tokony mahatsaro tsika zany hoe tsy androko izay alahady. Bravo atsika raha avy eo tokony tsy andronao hoe rovina indray ny akaty, rovina indray ny akaty am-piangonana. Ravana malalo amin'ny tompo zany asa zany no anoana atsika amin'ny mpitandrina. Amin'ny teny malagasy hoe anoanana mitovy feo amin'ilay hoe anoanana, fa ndray fototeny tohana, ndray fototeny noana. Ka le anoanana mba reto le fototeny tohana, zany hoe zany mahatonga atsika manohana ny mpitandrina amin'ny alahadin'ny mpitandrina. Hoe pastera tohana anay ianao mba hahafahanao mitarika anay amin'izany filazantsara ny Jesosy zany. Pastera tohana anay ianao anehoanay, fa tsy izay mihitsy akory no hanahirana anao amin'ny fiainan'ny fiangonana. Fa rehefa tsara tohana ny mpitandrina, tsara tohana ny fiangonana. Rehefa voakarakara ny mpitandrina mandroso ny fiangonana. Ary rehefa tsy miady saina amin'izay ho fiainany ny mpitandrina fa fiangonana mijery an'izany dia voatory tsara ny fianazony tsara. Taon'ny Jobily izay anehoantsika ravana malala an'izan'Andriamanitra mbola mitahy fa be dia be ny mpitandrina tsy mahavita 5 taona mampitandrina azy. Ny antony be dia be, misy mato azy, misy mody maty, misy marary, misy miala, misy fandray aman-drenitsika 5 taona mampitandrina azy. Ataontsika hideka an'Andriamanitra ny amin'izany, sotra an'Andriamanitra ny amin'izany, fahasoavan'Andriamanitra ny ravana malala. Dia amin'Andriamanitra tsika no miteny hoe Jesosy misaotra anao zahay fandray aman-dreninay
5 taona mahampitandrina azy ho an'Andriamanitra voninahitra amintsika izany sitrapon'Andriamanitra izany mba ho fiainana sy hero antsika rehetra. Amen. Miarabantsika aminaran'ny Tompo ry havana. Ny very fa ny tantara marina indrindra dia ny tompony ihany ny tantara azy amin'izay tsy misy lainga. Dia izaho ihany zany no hitantara ny tantarako eto ka eno tsara ny tantarako. Fa tsy ataoko lavako izy ty fa fintona moa izy ny tenin'ny PS-na raha 25 ans zany PS mety 25 minutes vao vita zany fa izanako fitinana izy. Tamin'ny taona 5 no niditra tamin'ny toeram-pamanana mpitandrina izaho moa zany. Tsara marina fa izaho no kely indrindra ary raha ny fetra idirana mahampitandrina dia tamin'izany fotoana zany 20 taona fa izaho dia mbola latsaka zany dia efa tafiditra amin'ny toeram-panomanana ka gaga ny olona hoe fa naninona ity tovolahy kely ity no tonga aty amin'ny toeram-pamanana mpitandrina fandaminan'ny tompo zany. 5 hatramin'ny 7 dia toeram-pamanana fianaran-tsoa no nanomanana anay. Misy fizarana marina atao tany tamin'izany dia mbola mampianatra sekoly lahady iny atao rehefa manao fizarana azy tao amin'ny atao hoe FJKM antarandolo fitiavana ataon'ny herintaona. Dia avy eo dia tao amin'ny homonari protestante universitaire tao an-Rainjato zahay no nanao ny fizarana azy. Dia avy any dia nakeny vato 7 dia nanao fizarana asa tao amin'ny FJKM ankera madinika any manjaka andrina lavidavitra any zany zay mahita an'izany. Dia teo ihany koa atao amin'ny akany fampandrosoana ambodiny sotry. Le akany fampandrosoana io dia fanangonana ireo mpivarotena sy atao hoe 4000 olona mahantra dia raisinao izy. Dia reny mpivarotena reny dia anaovana dinika manokana. Tena ny tenana izao dia nandeha mampahiry an'ireny mpivarotena reny mizara mofo mizara sakafo any zareo mamitra tanana. Dia tao anatin'ny herintaona latsaka teo zay no nanao fizarana asa tao amin'izay akany fampandrosoana ambodiny sotro izay. Dia tena nahitana fiainana tokoa zany avana malala tamin'izany fizarana asa zany. Nahitanao farany olona zay tena hoe tena faran'izay mantra ary hitanay zany mitety an'ireny irakina trano misy mpanendaka misy inona fa mandray anao tsara izy satria fantany fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Vita ny taona 5 dia nirany izay teny Antsahamanitra volana Jolay 7 dia nasainy anotona ny FJKM ampotany famonjena. Taona 2000 dia nivoaka moa pasteur volana ary niteraka kambana izay dia tany amin'ny FJKM ampotany famonjena zay no mipetraka satria moa izy sy afaka niasa fa mitaiza zay melan-dalo. Dia nahatra 3 taona 3 taona teo zay 7 220 zay no tany amin'ny FJKM ampotany famonjena. 220 320 dia FJKM Amboy be Masoandro tao no nentinay. Tamin'izay koa pasteur volana no nitondra ny FJKM Ampadralambo famonjena taona 220. Ny taona krismasy 320 dia nanomboka nitondra ny FJKM Faravohitra Avaratra fitahina izay. Nahatratra 20 taona teo eo zay no nitondra an'izany fiangonana zany ary ny 3 aprily 2020 zay no napetraka teto amin'ity fiangonana ity. Adigny fa mbola misy zanak'iray zanakay kanto ny taona 5 teraka teny Faravohitra Avaratra izy. Mimema izy hoe za tsy voateny io izy voateny ry. Dia toy izay ny tantara fohy tao anatin'izany avana malala tsy mora akory ny asa mampitandrina tena tsy mora zany ary zay ny fidananay an'le teny faneva fa nitondra anay nivoaka ao amin'ny fitahina mahatretrika ena tsy ho tantarainay aminay oentina amin'ny akapobeny ny sedra ny lalovana fa rehefa mba ohatra zao zay dia ohatrany hoe tsy naninona fa nandalo fa saiky maty zay efa saiky
saikisaiky be da be tsy voateny eto zany fa tao anaty zany a de tena niazona anay ny tompo a tena nahatoy zao anay ka de mifaly zahay araka ny fangatahanay moa izy tediny hoe aleo aloady mitandrina miara mivavaka de taony jobily de misaotra ny fiangonana nanaiky izany farafandaminan'ny foibe moa le tsy zany natao hoe jobily a fa de nisaotra nareo nanaiky mba miara mivavaka fampaheritsika nano zany fahasoava-dehibe izy raisinay zany zao ihany zay mankalaza zany atao hoe jobily zany a raha sitrapon'ny tompo a jobily dimampivolamena zany tsy tratranay tsony zany fa sitrapon'ny tompo de kely sisa ny esanay a eo amin'ny 40 taona maheritsy ireo angamba sisa dia retirety zahay zany hoe anisan'ny rekory ihany zany raha ohatra ka mahampitandrina efapolo taona mahery zany nanaovan'ny diasty ary zay ny hoe raha hotratra raha velinaina dia efapolo taona mahery zany nanaovana nasa mampitandrina atao hoana moa ny tsy sotra fa efa vita teny 5 taona ny androany aloha nisaorany a ny rapito tsy fantatry zany zay ny dikan'izao hoe sotra ny tompo zay a fahasoavany a sy famindram-pony a ka nahatoy zao anay menakavy eo azy Andriamanitra irery ny voninahitra fa izy no nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahina mahatreritra makasitraka tompo isaorantsika ny tompo ry havanay izany fitana izany ry isaorantsika andray aman-dre mpitandrina nanao ny fitana ary zava-dehibe anehoantsika an'izany fitahin'ny mpanompony zany raha eniko tsara zany dia vao mivoaka mpitandrina izy a dia voatery tafiangoana reo dia niteraka akambana tao faravoatra izy niteraka ny kanto eto izy niteraka amin'ny fara isa iza ry havana malala fahasoavany zany ary dia za fitiny zany no afahantsika mahita hoe tena mila misaotra an'Andriamanitra ary mampahery azy mivady mangataka an'izy mivady sy ny zanany ary ilahatra eto ankehitriny fa hivavaka ho anareo ny fiangonana hiara-mitsangantsika hivavaka ry havana malala. Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao mideranao izay ny amin'ny fitahinao ka ahafahanay mahatratra izao fotoan-dehibe loatra amin'ny tantaran'ny fiangonana tantaran'ny mpitandrina raha velona ntenaina andry anjafy mianakavy sy ny ankohonany alady mpitandrina Jesosy nefa koa nanakambananay ny jobily volafotsy 5 taona mahampitandrina azy ireo izy tompo ary miombona aminy koa ny zanany izay tsy eto fa any ampitan-dranomasina ta io izy Andriamanitra amin'ny ampahany voalohany mba ho tsapany fa mivavaka ho azy ity fitandriamana ity manoana azy ity fitandriamana ity iray aina amin'ny fitandriamana ity amin'izao alady mpitandrina izao fa eo koa Andriamanitra mivavaka ataonay isaoranay ianao na amin'ny avy sady an'izany jobily volafotsy zany 20 taona mahampitandrina tompo 20 taona nitohina filazantsara anao nandalovana zavatsarotra ka nisindreo fizahatoetra marobe kanefa nanehonao fa nitondra azy ho amin'ny fitahina mahatretrika ianao dia indreto izay Andriamanitra miara mankalaza anao manome voninahitra anao misaotra Andriamanitra fa lehibe loatra ny fitiavanao ka na eo ary za fizahatoetra zany vao mihay tonga mamirapiratra satria notahinao na eo ary ny lalatsarotra ny diavina dia hita trano famanana anao izy ireo ary mbola mijoro tahaka izao da io Andriamanitra ndray aman-dre mpitandrina raha velona tenandre anjafy eto amin'ity fitandriamana kady kely ity da io koa tompo ny ray aman-dre mpitandrina aingo mampianana volana soa tondra ny fitandriamana ambohinorina sabotsy namehana da io Andriamanitra reto zanany reto mba ho ambinanao ihany koa ka ho avoaka anao koa Jesosy ho amin'ny fitahina mahatretrika tanterao ny fikasany tompo fa nirin'ireo zaza ireo satria anao ireo tianao ireo niara-niaritra mafy tamin'ny fanompoan'ireo tompo ary matoky izahay fa momba azy ireo ianao dia ta io tompo ity efitsika makady kely ity ny amin'ny fiara-miasa rehetra ary mba ho reharehany sodaparitany sy ny efitsika ny fifiankatiavana eo amin'izy ireo ny fiombonana tompo mba ho alainy rehetra tahaka eto amin'ity fiangonanao ity
dia ho anao Andriamanitra ny voninahitra ho aminay fitahiana rehetra ho amin'izy ireo hatrany izany fitahiana mahatretrika efa nomenao ary mbola omenao azy ireo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vavahana teo izany amen. mazoto toekana ravana malala eo ihany nareo manasa mibron fitandremana misolo fiangonana manontolo hanananjara teny ankehitriny. Ry ray aman-dreny mpitandrina menakavy, ny voalohan-teninay dia misaotra an'Andriamanitra ny fitandremana iray manontolo eto amin'ny efitsika Ankadikely noho ny fitantana ny fiainan'ny fitandremana fa miaina miaraka amin'ny tompo mandrakariva ny fitandremana mahatateraka izao fotoana lehibe izao. Mialahady atserovana sy trotronam-bavaka anareo menakavy ny nitantana ny fiainanareo ka hatratraranareo ny 520 taona ma olombo ahositra aminareo. Arahaba rilaina ny soavina ny tompo ombanareo. Fa voasoratra hoe mahatoky izao teny izao raha misy olona maniry ny asa mpitandrina dia maniry asa tsara izy, satria nisy fidy ny asa tsara ianareo dia mirariko izahay fitandremana iray manontolo raha mirary ho feno fanahy-pahendrena mandrakariva ianareo hitantananareo sy hamahananareo ny ondriny Andriamanitra araka ny afatry Jesosy Kristy tamin'ny Petera mba hizotra ho any amin'ilay fanomanana ny fiainana mandrakizay izay atomboka eto amin'izao tany fandalovana izao. Mirary koa izahay fitandremana efitsika Ankadikely ny toeran'ilay fanahy masina ao an-tokantranonareo izay tompo Andriamanitra no lohalalana sy vodalalana ary arofanina sy ho tojo amin'izay tanjona izay ririny avy ireo zanaka ireo izay mbola mamita ny fianarana. Misaotra an'Andriamanitra koa izahay ho aminao ramatoa, satria tsy mitsahatra manohana azy ianao, mitondra ambavaka azy ary indrindra manampy azy amin'ny adidy sy andraikitra izay omen'ny tompo ny mpitandrina eto aminay. Iray ny tanjona antsika eto amin'ny fiangonana sy anareo dia ny andray ny famonjena ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra iaraha misantatra ilay fiainana mandrakizay dininy ety an-tany. Araka ny voasoratra hoe zavatra iray loha no nangatahako tamin'i Jehovah, izany no hotadiaviko dia nitoetra eo an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Araka ny nambaran'ny mpitandrina mpanampy kely tamin'izy nanao tao velomako hoe ato am-piangonantsika Andriamanitra fa aza mikaroka any an-toeran-kafa. Hitombo hatrany anie ny aim-panahy misy eto amin'ny fiangonantsika fa izany no mampandroso ny fiangonantsika. Mialohan'ny farany tsy misy na iray aminay ary no milaza ho tanteraka. Misy ireo teny, toetra, fijery, fihetsika, eritreritra tsy mendrika izay nataonay teo aminareo. Mangataka fifonana izahay mamelary amin'ny fahalovana izany. Farany ary no ny andro manokana ity andro ity dia indreto izay fiangonana izay nifanaiky fa misy mari-patserovana tolotra ho anareo vokatry ny fore izay nibaiko ny fitiavana ka raiso hampitiavana. Eo ampiandrasana izany mari-patserovana izany dia indreto koa izahay fiangonana sampana manolotra azy vokatry ny fo ho firarintso ho anareo. Araka ny fitsipika hitondrantsika amin'ny fiangonana amin'izao andro lehibe izao, araka ny nambara fa fanohanana ny mpitandrina ny miankavy ity andro anio ity, ka dia ampahafantarana ny fiangonana fa ny valopy ny rakitra voalohany sy ny faharoa dia atolotsika iray manontolo ho an'ny mpitandrina mianakavy. Atsangana. Araka ny nambara tamin'ny mpihevi-draharaha sy teo amin'ny ankantoko ny mpandray
dia ny fampidinika tamin'ny fianakaviany mpitandrina izay amin'izay zavatra mety ho ilainy ao atokantrano dia nambaran'izy ireo ary fa vata fampangatsiahana no nangatahany ka dia indro atolotry ny fiangonana amin'ny fofeny fitiavana izany tompoko vata fampangatsiahana tsy mifamaly tokoa no ifanaovantsika eto am-piangonana tsapantsika fa misy an'izao grille de protection zay izay naorony fiangonana ny fiangonana no ny vidy ny fitaovana fa ny fianakaviany ray aman-dreny mpitandrina kosa no nanolotra ny fahavitany izany hoe ny main d'œuvre makasitraka tompo voaray sotiny izay rehetra nataontsika teo voninahitra Andriamanitra irehetra ihany misaotra indrindra arak'izany ravana malala dia misy koa ny takelaka izay ho atolotra koa dia mangataka ny baron fitandriamana maka izany aloha ary ho atolotra izany ao amin'ny famakiana izany toy izao ny endrika ilay takelaka tompoko misy sarin'izy mivady tena mbola tanora ka raha 12 taona sady ireo dia efa andeha retraite toaingana loatra asa raha azo négociena ihany indray paster izao no voasoratra ato anatin'ny tetakela-pahatsiarovany ty ary fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara synode appartient i arivo avaradrano fitandremana ankady kely ilafy jobily volafotsy mahampitandrina 1999-2024 fa nitondranay ho amin'ny fitahina matretrika anao salamo fahenina ambenipolo andininy faharoa folo tapany by amin'ny fifaliana sy fisaorana an'Andriamanitra no anoloran'ny synode appartient arivo avaradrano sy ny fitandremana ankady kely ilafy ity maro-patsiarovana ity no ny 5 taona mahampitandrina any Andriamatoa raha velona antenaina andrianjafy mivady ankady kely ilafy ny 5 volana Mey 2024 manao soni ny président synodal ny mpitandrina rabe tokotany miary laza andriamialy ny baron fiangonana ary ny mpitandrina aoka hitsangana itsika fiangonana riavana araka izany ny mpitandrina miarabanareo izahay mirasoanareo izahay ary mampaheranareo koa amin'ny andraikitra izay mbola miandry dia ny tompo aneo aminareo mandrakariva koa dia misy ny takelaka izay atolotra ho mariky fiarabana sy fahatsiarovana an'izao jobily volafotsy mahampitandrina izao dia andalo aminareo anolotra nytia ana iverana ny arabanareo eo baron fitandremana sy ireo sampana ireo mahazo mipetraka amin'ny fiangonana tompoko aorin'izao fandraisako fitenenana izao dia mangataka ny solitenan'ny FJKM Amboinord aorin'ny FJKM Faravohitra ny solitenan'ny FIFAFI SPIA Avaradrano handray fitenenana ary amarana azy ny mpitandrina
ry afa-malalo amin'ny tompo tombontsika mandrikarivony fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombo. Voalohany indrindra dia tsainay tsy faly satria ny ten'Andriamanitra zay nambara tokoa tamin'ity fotoana ity manao hoe nitondra anay nivoaka tamin'ny fitahiana mahatrelika. Mara tokoa fa misy reto ny tenanay zay birao ny fiangonana misy olo tena ny FCKM ambony orina zay entiny ray aman-dreny mpitandrina haingo mampianana volana soa. Na zany natsana zany efa dia ao ny ray aman-dreny mpitandrina izay manatrika antsika eto dia ravenatonayna Andrianjafy. Dia ianareo eto amin'ny fitandremana FCKM Akadikely ilafy mialana tokoa isika ianareo tokonay dia izahay koa tokonareo. Ka dia eto izahay ao moa ny birao ny fiangonana dia mba miangavy anko angamba ny iara-mijoro amiko eto dia ao ny firaisan'ny sampana izay ao amin'izany FCK ambony orina izay misy amin'ny sampana 8. Ka dia tonga eto izahay ao ihany koa ny sampana Vokomanga dia iara anatrika miara mitsanga angavynareo mba iara hitsangana satria zava-dehibe tokoa zany 20 taona izay rantantara no dinihana dia lava dia lava tokoa izany ary zay moa no ambara mandrakariva ny fiangonana hoe tsy vitanay mihitsy izany hoe isotro izany kapoka mpitandra tsy fidy an'izany fa sarotra dia sarotra izany. Ka dia eto tompoko mahafaly anay indrindra no manolotra amin'izao fotoana falian'izao dia avao amin'ny ao zany ny anjara valinay marika hita maso avy amin'ny fitandremana FCKM ambony orina. Ao ihany koa ny avy amin'ny firaisan'ny sampana ary ao ihany koa ny avy amin'ny fikambanana tsiray avy. Eo le hoe tsy natondra vonitenina tompoko ka dia saherany vava no entina manoloana zany rehetra zany dia mangataka ao anatin'ny zava-maneno malefaka mateo tia dia manolotra izany anjaranay marika hita maso zany izahay. Zay angamba ny anjaranay dia arafitra eo anatin'ny teka mafy dia mafy be ngamba. Voninahitra ao an'Andriamanitra hatramin'izao mandrakizay. Amen. Nisy olo tena ny fiangonana avy ao afara voatra. Ry avy amin'ny lala amin'ny tompo ho ampitongona amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Faly miarabantsika amin'aran'ny tompo ry havana ary miaraba manokana ny tandrina raha velona antenana Andrafy miaraka avy natratrana izay 5 taona mampitandrina sy ny alady mitandrina androany angatahako mba hitsangana daholo ny FCKM faravoatravaratra fitahina mba mitsangana mahatratra kely sika FCKM faravoatravaratra ireo izay no tonga eto miaraba izay pasteur miaraba no natratrana izay 5 taona izay ary miaraba koa amin'izay alady ny mitandrina amin'ity andro an'ity izay 20 taona 20 taona ny pasteur anaina moa filazany azy 20 taona pasteur anaina no tao aminay tao amin'ny FCKM faravoatravaratra fitahina raha ny sainay ny havatra Andriamanitra tao anatin'izay efa natratra tany amin'ny 720 toroteny farafahakeliny zany no tao anatin'izay havatra Andriamanitra netiny taminay izay tena tao aminay zany nandaniana zany fatanorany tanteraka mihitsy ary dia nisoranay azy fa tsy tonga foana lay hoe faravoatravaratra fitahina satria faravoatravaratra ianarany izy io taloha ny safidy koa i pasteur no hoe matretrika dia tena fitahina matretrika dia tena zay mihitsy natonga an'le faravoatravaratra izy taloha dia lasa i pasteur anaina tonga tao lasa faravoatravaratra fitahina
dia tena fitahina matretrika tokoa pasteur no nentinao tao amin'izany hoe FJKM faravadravatra fitahina zany ka dia isoranay fiangonana ialana tsiny manokana ny mpitandrina ao aminay androany mbola misy fanompavahana faharoa moa aminay misy koa ny biro-piangonana izay tsy afaka nakaty dia biro-piangonana telo ihany zay tonga aty fa mbola ho avy ry zareo ony fa dia eto dia miala tsy manokana zany dia sorina pasteur izay moa tsy amin'ny fiteny ihany no isoranay fa zay koa amin'ny asa dia mba misy tsodrano kely atolotray ao anatin'ny firaisan'olona sy dekona ny sampana valo ao anatin'ny fiangonana dia manolotra izany natambatray moa izy dia tsy niakatra ty siraray izay fa natambatra izy dia mba badamira zany mba manolotra azy ho antsika dia sotra indrindra pasteur. dia ho an'Andriamanitra irelany ny voninahitra afaka mipetraka isika soratra. Ny avy ao amin'ny filakevitra momban'ny fandamirana ny fiangonana fifafi SPA Avaradrano. Ny voalohanteny dia ny fisaorana an'Andriamanitra ka indramina ny bokin'ny fanambarana ny apokalipsy manao hoe ary ny zavatra rehetra ny ambonin'ny tany ny ambanin'ny tany dia reko samy nanao tamin'ny feo mahere ho an'ilay mipetraka eo ambony seza findrianana so any zanak'ondry eny nidera sy ny laza ny aza sy ny voninahitra ny fanjakana sy ny fisaorana ary ny zava-manena efatra manao hoe amen. Amin'ny alalan'ny fifafi filakevitra mpafantamana fiangonana rafitra anankiray misodaparitany kanefa amin'ny mahafilohana rafitra misodaparitany dia raisiko fifaliana misolo tena misodaparitany manontolo ny firaharaha isika ao amin'ny fifafi ray aman-dren'ny pasteur miarabanareo mianakavy kely zao nahazo nareo akady kely nahazo amin'ny pasteur satria tena eo ambany soka ny gamaliely ianareo raha toroteny amin'ny tompona ndraiky ratorata sodaparitany dia mifanerasera amina pasteur maro tena isan'ny pasteur ankafiziko toroteny izy manokana noho zany dia raha toroteny zany tompony izy fa tsy mindrana akoatr'izany koa mbola pasteur ny vadiny zay tsy vonindray asin'ny ray ka dia tena mahafinaritra fa manana ianareo eto zay fiangonana lozan'ireo ireo vavolombelona ireo misy ny faravohitra misy an'izany ampotany zany farafahakeliny nanganoana ary nisy ny tomany ka dia manantena pasteur fa tsy tomany akady kely tsy lozana rotsondry zareo zay dia maiza manana fa tena pasteur dinamika be ary mbola mahanataona maro iarahana manao fikasana tsara amin'ny famparitrona asan'Andriamanitra eto amin'izao fitandremana izao izy dia faly miarabanareo dia manona ny fiajanan'ny tompo ny firalana ritra amin'ny fifafi ary mirary indrindra hoela fanompona eo amin'ny asan'Andriamanitra ianareo dia nonona rehefa mba ho aty dia nisy tononkalo nitefeko maimaika mba ho atolotra ho anareo mivady sy ny ankonanareo amin'izao andro zao tsy mbola vita tsara izy ity ka asa raha ho akafizinareo na tsy ka ohatr'izao le izy hoe ho anao pasteur ray aman-dreny ho salama sy ambinina ary mpanompon'Andriamanitra mpitoroteny tsy lany pilina ano fitahina atretrika sy jojo pilina fa ry fiangonan'Andriamanitra za mahatoky fa raha pasteur anaina no mitondra ny lamasinina tena ho azoko antoka fa tena ho any an-danitra isika any niaraka izy tilina pitandrina izy tena nietry taona maro no efa niventy Jesosy lay telo no refy no nasandra no zava-mbavety taningazana tampitanety nitorinika zariny rety ny fitiavany mbola tsy lefy no izany dia hita fa mety mendrika azy ny anaovana fety ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia misy tsodrano kely atolotra amin'ny alalan'ny fifafi tamin'izay sesy tao zao dia tia ny manifindrindra kanefa dia atolotra fa tony lamifatotra moa ny alavan'ny tady manarana-po mirary fitahina ho anareo mianakavy toko voalohanteny riavana dia misaotin'Andriamanitra lehibe izahay ny amin'izay 10 amin'ny 20 taona zay
nahafahana nanao ty asa fanompona mampitandriny ty izy ane no omembonahitra isaorana ny bron fiangonana ny mpihevitra raha ny mpandray fanansan'ny tompo ny kristianina rehetra eto amin'ny fitsikemy makatikely zay nanao zava-dehibe ity andro an'io ty raha ny sitrakay nyfangatahanay tamin'ny fiangonana de ny hoe atambatra nady mpitandrina manokana resahana fotsiny ny amin'izany atao hoe jobily zany fa tsy ankalazy zany satria voaingana no nataon'ny fandraisan-tanana dia nanaiky izy ireo nanaiky izy nefa tsy nanaiky ratsy nanolotra fanomezana ka dia raisina mpitiavana tompoko andriamanitra ny nanolotra ny lany izay nomenareo tsirairay avy isaorana ny efitsikema faravohitra avaratra fitahina ny fitahina tokoa ny nareo dia makasitraka ampitaony amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo ny fisaorana sy fankasitrahana fa fantatra fa tena fitiavana ary raha tsy tianareo zay tsisy tonga tatianareo fa ny fahatongavana maro dia mariky ny fitiavana fa misy fiangonana mitsokatra n'izao fa ianareo kosa dia tonga taty isaorana bitabe andriamanitra hanolotra ny lany anio koa ny amin'ny fanomezana ty nataonareo isaorana ny efitsikema ambonorina asabotsinamena tarehan'ny brao sy ny brao fiangonana sy ny sampana ny vokovokomanga zay nandeha anjarahira eo ko misy kristiana maro hitako ao avany amin'ny efitsikema ambonorina dia makasitraka indrindra ny amin'ny fanohanana sy ny fitoranam-bavaka fahery lehibe tokoa anay ny fanotronanareo tahaka izao isaoranareo tapaka sy namana le tonga manotrona izao fotoana izao isaorana ireo nanampy tamin'ny décoration fanteny tamin'ny décole moa zay ny hoe rehefa alady mitandrina amin'ny jobilo dia mba izay no anao voninkazo dia ny décodor zany moa da ny hoe dorcas manao décoration ny dorcas synody apartany iarivo avaradrano izy no fanampy taminay nanao ny décoration zay tafa mahafinaritra sy mendrika dia isaorana azy isaorako sy nitonona anarana zay nanampy arabola tamin'izany rehetra zany isaorana ireo mpitendry technicianna misy mpitendry avy any ambonorinao misy mpitendry avy any atsarafaro avy any tsananatsena angamba tsy fantatritsony misy maro izy ireo misaotra anareo amin'ny feokira amelivelo mateotio izy lay miteny teo alohako teo mahafinaritra dia makasitraky indrindra isaorana ny ray aman-dreny mpitandrina pastera ray aman-dreny mpianay pastera Théophile ao izy oriny ao eo akaikely le mpitsoka le zavatra iny dia isaorana pastera toerana antsolo sotroronona tsy tonga moa fa ny alatsiny izy isaorana ny masera aiza ry masera raha mamire atsy zareo isaorana fa reo masera reo no mpitrotra-mbavaka araka ny teniny dia hoe tsy mbola tapaka izy indray maraina mitrotra-mbavaka le zanakay any ivelany any teniny zareo zany tena ely le eo anay mivavaka ataonareo masera efitsikema isaorana ny fifafi ito moa présidentanay ito dia atreto moa zay efa taona mandanay fa vitsy dia vitsy ny fiangonana nala aminay isaorana ny tompo zany misaotra ray aman-dreny ampitaony amin'ny namana izay mpiara-miasa ny fisaorana isaorako i pastera fidelisy pastera mpanampy pastera mavitrika mafana foa zay nanampy ateto tao anatin'ny embolana efa vita veloma tamin'ny lahatra izy fa tonga eto ihany izy misaotra pastera amin'ny fitiavana makasitraka indrindra misaotra ny mpampianatra anay taloha pastera Tonnière Ramambason professeur Ramambason Laurent makasitraka ray aman-dreny ianao no anisan'izay nampianatra anay any zany ato hoe mamaly ny etaetan'ny mila vonjy dia niainanay zany tony ampitiavana tokony ny asan'ny tompo famonjena ireo mila vonjy ny tompo any ameriny atrano ray aman-dreny amin'ny asa fanompoana tanterana makasitraka tompoka ary farany dia misaotra ny pezy taoko farany indrindra misaotra ray aman-dreny fa raha ny marina tsy tokony aty izy fa manana fotoana satria izy ty PS dia ray volana fotsiny no nanomanana azy tena makasitraka fa nanaiky izy eo aty amintsika dia makasitraka ray aman-dreny fantatry ny apetraky ny asanao mampaherana mivavaka honao hatrany miraritra tompo ny farany dia isaoranysika ny amin'ny fanomezana nataon'ny fiangonana teo ny vata fampangatsiahana mba hisotrona jus papay rehefa tena matsiaro makatsitsika iny jus de goyave na jus inona ny mamampimen'le papay eny any misaotra ny amin'ny reto rakitra fanomezany reto ny tamin'ny voalohany sy ny faharoa
isaorana be dehibe ny amin'izay fanomezana tsy kely rehefa tena fanomezana vokatry ny fo ka dia ankasitrahana indrindra ny fiangonana manontolo tsy asiako kanavaka tamin'izany fanomezana zany araka nambaratongany dia hoe mba tsangam-bato kelinay a fahadeo amin'ny roapolo taona io zavatra kely eo arino io a fa tsy zay akory ny atoko azo feno fa ny fiangonana fa zay mba niezaka ny hoe ahoana manatsarana nyity a dia na raha maolona na namboatra anazy a raha nytianay moa tandrina sisina hoe tsangam-bato tao fa tsy mety zany fa tsy za rery na akory nanao atsy zay rery miaraka ny fiangonana fa manaraka izay a dia mba misy fanomezana kely zay tolotray mianakavy a ny fanampan'izay efa mahakely natao a 5 taona no nampitandrina anay a dia misy botifotsy 5 reto botifotsy 5 a tena tolotra ho an'ireo zokiolona tena sahirana mila vonjy zay no antony nanomezana azy dia atolotra ny AFF moa zany mba andamina zareo zay 5 tsy hoe atao atsapaka akory zany izany 5 fa zareo mahita hoe tia mba omena azy raha ny tianay botifotsy 100 fa zay aloha nitakatra hoy ilay nahandro takatra dia nareo manome zio mankatsitsika anay a dia zay manome botifotsy mafana ho anareo dia isaorana ny tompo mba afaka manao izany zao zay mahafaka manao an'izany a miampity tsy fantatra hoe 20 taona tsy fantatra izany ka dia atolotra mpitiavana zany misy fitoerana voninkazo koa ao ambanimbany eo a guéridon moa zany fametrahana voninkazo a vita amin'ny hazo sarobidy dia atolotra zany a tsy hoe akory hoe nakaizany hazo sarobidy fa ao ny izy a atolotra koa zany mba ametrahany dekona voninkazo rehefa eto a dia zay ry havana ny famezana kely azo natao a tamin'tian'io ty a vokatry ny fifaliana zany fifaliana ny fitiavana no anaovana zany a zay kely vitany dia aoka Andriamanitra no miamboninahitra makasitraka tompo
tijiza manarira lidera matrakiza saumena litumbusinya wauandro pifali na pifagaty isantarana izao nisonila litra zay fiadanana zay maritra Mananda fanumbana ajamiza ranapamba luranula linasia fumama nivokawa nifitai na mahati tijiza